Ilavana malalo ny tompo ho amintsika manakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Dera sy mame voninahitra anao zay raha eo no ny alehibe ny fitiavanao satria natratry ty alarobia 7 oktobra 2024 dia manomezanay ny sakafo sazo anay dia ny teninao satria tsy mofo ihany no mahavelona anay fo indrindrindrindra koa ny teninao dia fikisy zava-tsova amin'ny teninao zay Jesosy. Amen. Ny mofinainao atsika amin'ity alarobia 17 oktobra 2024 namana dia ny filazantsara araky Marka 7:12. Marka 7:12 raisinay amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 15 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nanay mofo ka noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natonony azy ary nataony hoe: raiso, ity ny tenako. Tena indray kapoka izy ka noho ny efa nisaotra dia natonony azy ka dia nisotron'ny izy rehetra izany. Ao izy taminy: ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mahisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro soloko zay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny zavatra ambaran'ny filazantsara marketo dia lazainy noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natonony azy dia nataony hoe: raiso, ity ny tenako. Andininy 12 tapany 2 dia miverina anay zany noho ny efa nisaotra dia natonony azy ka hoy izy: misotro ity ianareo rehetra fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka hamonjy ny maro. Fanekena vaovao izay latsaka hamonjy ny maro. Ny efa nisaotra izy dia nanoditra ny tenany dia nanoditra ny kapoaka izay ilazany fa ity ny rako izay nalatsaka ho fanekena latsaka ho an'ny maro. Riavana malalo amin'ny tompo, Jesosy navatra nisaotra rehefa nanoditra ny mofo, navatra nisaotra rehefa nanoditra ny kapoaka. Mampiseho ny fahavononany sy ny fahafoizan-tenany hanoditra ny tenany sy ny rany ho famonjena sy famonjena anao. Ary ity zao tontolo zao ity ny fisaorana indroa nambarana. Tsy nisalasala mihitsy izy fa nampiseho ny fahavononany hanoditra ny tenany. Efa nambarana teo io tao amin'ilay ora tao Getsemane hoe: ny kapoaka nomenay koa motsy sotroko va. Ny kapoaka izay nomenay koa mora tsy sotroko va. Vonona tokoa Jesosy nanoditra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ary nanaiky nampaoriana nainany mangidy indrindra ary volazan'ny mpandinika ary vokatry ny fahoriana sy fijaliana zay nandro azy dia tafasaraka mihitsy ny séroma sy ny rano ary raha. Tafasaraka mihitsy vokatr'ilay fampijaliana sy fampahoriana miazan'ny Jesosy. Nijaly mafy indrindra Jesosy ary nangidy indrindra ny nahazo azy satria entiny hamozy ny ainy hanafahana anao ary hanafahana tsika sy ity zao tontolo zao ity. Inona ane no asetrinao noho ny amin'izany fahavononana sy fahafozan-tena nananan'i Jesosy zany? Inona mba atolotrao ka noho ny famindrapon'Andriamanitra ny Paoly apôstôly rahalahy atolory ny tenanareo fa natitra velona masina fampopana mety ataonareo zany ko amin'ity androany ity. Raha tena voaraintsika tokoa zany famonjena vitan'i Kristy zany, zany fandavan-tena lalina sy faneketena Kristy zany. Andao zasy ianao hanolo tena ho an'ny tompo ary tsy tafandimandry ho velona ho an'ny tompo satria kotinizy tsika ngeny tokony ho faty satria nanota saingy Jesosy nahaka ny toerantsika mba tsy ho faty sy ho ringana zasy ianao fa mo velona ao amin'Andriamanitra amin'izao sisa rehetra zao. Koa ny andro sisa atsika avelomantsika ne tsy izay ataontsika rehetra dia ataontsika voninahitra Andriamanitra ary fanolora-tena ho an'Andriamanitra ka na inona n'inona ataontsika dia ataovy amin'ny anaran'i Kristy zany na miteny na miasa voninahitra Andriamanitra.
rery any. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha io fa tsy navelanao ho diso anjara tamin'ny famonjena vitan'ny zanakao. Vitan'ny zanakao misaotra an'Andriamanitra, nakasitraka azy, na dia mafy aza ny lalana, tsy maintsy midiaviny, dia lalany hasojaliana, lalany fahoriana, mangidingidina. Kanefa raha tsy maty mihitsy ny zanakao dia tsy misy famonjena amanay. Maty izy no voatanay, nefa natsanganao velona indray izy, mifanamarinana anay. Ankehitrina izy mbola fonao anay amin'ny fonana manakizay. Iza no mosaha irery manona an'izany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, indro atolotra ny tenanay tompo fanatitra velona, entina nimponanao sy akasitrahananao ny amin'ny nataonao rehetra mombanay tsirairay avy. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra, masina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, mena niny anina sahazo anay, amin'ny mamelany elokay tahaka namelany antsimoka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zotrotrano amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitra amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay ny antso anareo sady izany ny fisana. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.